Lehibe indray ara-banatsika rehetrarehetra manona ny fiadanany tokantsika mianakavy anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay tonga hiara hivavaka indray androany satria dia fiaraha-mivavaka moa nataontsika isaky ny sabata tahaka an'izao eto amin'ny fanalana andramoka izao ianarana amin'ny ankiradio dia miarabantsika rehetrarehetra hiaraka eto indray tsika androany tahaka ny hoe eo an-databatra boribory. Aleloia. Ifampizara ny sosiny mamy ato anatin'ny fotoam-bavaka ny sakafo zaraina soantsika eo dia tsy nakory fa ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra ary samy haka izay tandrify azy indray ny tsirairay avy amin'ity androany ity. Raha tonga sabata tahaka an'izao dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa ao amin'ny tempoly dia misy ny mofo aseho eo amin'ny altaramasin'i Jehova. Ny endrika izany rehefa namalala dia amin'ny fotoana ny olona anankiray miditra ao anatin'ny tempolin'Andriamanitra dia azo antoka fa voaka izy mivoaka avy ao. Ary eo amin'izany latabatr'Andriamanitra izany dia misy ny karazana sakafo izay mahavelona avokoa, samy manana an'izay mety ilainy tsirairay avy. Tahaka ny antsika mandeha miditra any anaty buffet ireny dia misy ny tia mamimamy, misy ny tia masirasira, misy ny tia marikivikivy satria izay no ilainy. Fa tena mihoatra lavitra amin'izany eo amin'Andriamanitra. Miditra ao anatin'ny tempolin'i Jehova ianao, ao no ahitanao amin'ny zavatra rehetra indrindra. Zavatra tsy hitanao any amin'izao tontolo izao fa hitanao ao. Raha tena amin'izao tontolo izao no nandritry ny enemana, tsy mahita ny zavatra hitanao anatin'izany tempolin'i Jehova izany anatin'ny andro anankiray. Raha tonga Davida ny teny manao hoe indray andro akanjanao Andriamanitra dia tsara noho ny arivo satria tao ihany nahitany Davida ny zavatra rehetra. Mandritry ny enemana mety mamaha olana teo amin'ny fanjakana, miatrika zavatra maro, mieritreritra zavatra maro be, manao izay hampandroso ny fanjakana. Eny na dia nitoro hevitry ny olona ary mbola mila saina hoe iza no raisina, iza no ajanona. Tena mety tokoa ve? Fa rehefa tonga ao amin'Andriamanitra dia manana antoka zato isan-jato fa izay zavatra rehetra azo ao, azonao entina mandeha avokoa ary azo antoka fa hatafavoakanao, hampandresy anao. Haleloia. Dia tsara ny havana ny tonga eto androany. Ilaintsika ity sabata ity. Hiatrika herinandro tsika tsy maintsy ilaintsika ity sabata ity. Satria na dia ny avoaka ny anio aza ity tsy fantatsika. Maika moa fa ny avoaka ny enemana izay mbola vao diavina mandra-pahatonga ny amin'ny herin'ny androany indray. Tsisy fantatsika izany na dia kely. Fa ny sabata androany kosa nefa no hamaritra ny enemana izay ho diavinao. Dia azo antoka ry havana fa raha tonga eto ianao androany dia ho hitanao eto avokoa na ny toro-hevitra, na ny toro-lalana, na ny fampahirezana. Tsy miala antsika androany raha tsy voky ny fanahintsika.
Haleluya. Antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny amin'ny fahatongavantsika eto indray androany zava-dehibe zao ianao mbola tonga miara-mivavaka izao. Ao anatin'ny fotoana tena mahavariana ny olona mihitsy. Ianao mbola tonga, mbola manana eritreritra hivavaka, manana hetaheta hitady an'Andriamanitra. Tsy mba zavatra kely izany fa izany no lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao satria tsy hananany olona rehetra izany dia aoka ho izany mihitsy no harenanao androany. Ilay harena miavaka izay tsy hananany olona rehetra fa hanananao dia ny hetaheta-ntsika an'Andriamanitra. Misaotra betsaka anao indray izay Jesosy androany. Mbola nomenao saina, novanginao, nikasianao, noresenao lahatra mihitsy Andriamanitra. Misy olona mety tena noresena lahatra mihitsy vao hivavaka androany satria betsaka ny antony mety tokony tsy nahafahany hivavaka. Ny zavatra maro samihafa izay sakajaka teny an-dalana teny Jesosy ny amin'ny fiainana andavanandro dia tena nila fandresendahatra mahery vaika mihitsy vao tonga teto androany. Isoraranao na dia ny fanahinao tsy nangina aza fa niteny taminay mila mahatsiaro anao izay amin'ity andro sabata ity. Zava-dehibe loatra mantsy izany Jesosy. Andeha herinandro vaovao mantsy izay Jesosy dia hiaraka aminao izay. Tena eo azonao iantoka indray io herinandro io fa herinandro tena iarahanao aminay naiza lehanay. Herinandro aombiazanay, herinandro andresenay, herinandro tena hanananay tolo-tsaina amin'izay rehetra ataonay. Herinandro Jesosy malala ahafahanay mbola hanompo anao indray. Atseto ianao androany. Misy ange Jesosy mety olona tsy mivavaka fotsiny izy androany dia tafaverin-dalana izy amin'ny herinandro satria maina ny ara-panahy, satria very hevitra ny amin'ny fiainana, tsy nahita ny tokony natao. Jesosy malala azona iantoka fa raha mbola tonga eto izay androany dia tsy verin-dalana izay amin'ny anemana satria androany indray Jesosy no fenon'olo izay, no vokisany izay Jesosy malala. Misaotra anao izay fa tafavory eto indray ny zanakao. Azo antoka fa zanakao Jesosy manana hetaheta hitady anao androany. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra. Anatrehany fotoananay rehetra eto ianao. Fa ho anao dia ho anao irery ihany ity fotoam-bavaka ity. Hanandratana ny anaranao izao fotoana izao Jesosy malala. Hideranay anao ity fotoana ity Jesosy, hikasihanao anay. Izahay hiezaka hanakatra anao fa ianao koa hiezaka hidina hikasika ny vonay Jesosy. Manao ny voninahitra Andriamanitra. Haleluya. Amen Jesosy. Fana ikumaririana ufatata Iyanku kasih Itaukan tumpu panjangkanku Iyana uweriku Isadata ifana iku Lefusi lefana Iku manirana Ufa Tata Sadata rifana iku
Ifusi nifana ikumanirana kufatata malira nofatata malira nofatata. Afaka ataonao toy ny mavaka mihitsy izany androany. Za Jesosy ny foko sy ny fanahiko maniry anao fatratra aminay. Tsika reto ry havana malala. Anisan'ny olona raha mba tonga ety any ianao androany dia aoko fantatra fa tsy anisan'ny olona hoe nandiso fanantenana Jesosy ianao satria ianao ilay olona tanina mafazana ry havana. Isika ilay tanina mafazana ry havana. Tao anatin'ny ray apa-efatra rehefa namafy ny mpamafy dia nisy naniry teny amin'ny tsilo, nisy naniry teny amoron-dalana, nisy naniry teny amin'ny vatolamba. Fa isika kosa ry havana malala tsy matiantoka ny mpamafy raha mamafy satria anisan'ny olona nahitana vokatra tsika mampitotonga eto androany. Anisan'ny olona tsy nandiso fanantenana ny mpamafy tsika mampitotonga eto androany. Efa tonga ety ihany ianao sandaotsika hiteny an'izany hoe za Jesosy ny foko sy ny fanahiko maniry anao fatratra Jesosy. Dia akohaka aminao natongavako eto indray androany anome voninahitra anao. Anisan'ny ray am-panefany any Jesosy io namafaza anao dia namoa naniry dia tonga eto androany hikasaka anao Andriamanitra. Fangio indray ny taninao ireo vory eo lava namalala rehefa hitan'ny mpamafy ireo fa nanomboka naniry ireo vonafafy iray am-paefatra ireo dia tsy navelan'ilay mpamafy teo fotsiny ireo. Tsy navelan'ny fotsiny teo ireo dia navelan'ny maina teo arakaraka ny nahitany fa io fa naniry tsara, io fa manomboka mitombo tsara dia nokarakarainy notondrany tena mboariny tsara ireo mba hitombon'ny vokatra ry havana. Navelom-panantenana azy nahitan'ireo naniry dia nokarakarain'ireo. Halleloja. Ao amin'i Jesosy ny loharanontsika androany afaka hikarakara ny fiainantsika, afaka hanamboatra indray hanondraka antsika mba hamoa bebe kokoa indray ry havana. Androany raha maniry an'Andriamanitra ianao tenenandrano ianao no heriko Jesosy. Ny fikarakarana no heriko Jesosy. Ny loharanonao no heriko Jesosy. Kondray indray androany familanao. Maniry anao Jesosy malala. Tsika rehetrarehetra androany famiteny. Halleluja. Maniry anao ny fanahiko. Maniry anao kufatata malira nofatata malira nofatata. Tsy maintsy karakaranao indray Andriamanitra androany. Saravana rehefa mahita an'ireny agriculteur ireny aty aminay aty dia izy ireny tsy mba manana vakansy izany izy ireny. Tsy afaka miala sasatra izany ireny fa tsy maintsy miambina an'io zavatra anamboleny io, miambina an'io tany io. Sao dia tsy ampy ny orana dia mila rano, sao dia misy bibikely, sao dia misy avandra dia ambenana foana io dia tsy mba miala sasatra ireny olona ireny. Na vakansy ny olona mandeha vakansy izy eny an-tsaha eny izy manamboatra ny vokatra eny foana dia eo foana tsy azo ilozana io tany io. Raha vao ilozana kely fotsiny io dia mety ho tradozy, dia mety ho potika ireo zavatra nambolen'ireo tsy hamoa. Fa mihoatra lavitra amin'izany Andriamanitra amintsika. Tsika ange ry havana tanin'i Jesosy angentsika. Tanin'Andriamanitra ange ianao io e. Namafazan'Andriamanitra ny voany ange ianao io e. Tsy maintsy karakaraina ianao. Farafahakeliny Jesosy isan-kerinandro, isan-tsabata, farafahakeliny. Tsy maintsy midina eo amin'ny tany izy mijery. Manahoana ny taninao zao? Manahoana? Maimaina ve izy ato? Reradreraka ve izy ato? Sao dia tsy ampy orana izy ato? Sao dia mila fiarovana izy ato satria mety misy bibikely? Tsy
Zavatra maro mijeren'Andriamanitra rehefa tonga eo izy. Fa ny anjarantsika kosa ry havana dia isika mipetraka mamoa tsara eo amin'io tany. Tian'Andriamanitra ianao io. Dia ikarakara ny fiainanao io Andriamanitra. Satria tena tianao Jesosy. Sai luka Tani sairo tinikyo Famzeri nyawampu Tizan yanam uwa Tizan yanam uwa Simanisa iluka Natanisa ilu sinikyu Famtiri nyawampu Tuisan yanau kuai Tuisan yanau kuai Fatinalo Shawe Kamatiwa
jiwa yanao fatinamyo tranizore trizao tena fitiavana tena fitiavana. Halleluja. Afaka mamisaotra an'Andriamanitra ve ianao fa tena tian'Andriamanitra nge ianao io refany. Indray ny fitiavan'Andriamanitra antsika miseho amin'ny endrika tsy mahafinaritra antsika. Ohatra antsika taloha ihany hoe misy fotoanantsika voakapoka indray aman-dreny ao an-trano ao. Kapohantsika satria manao fahadisoana. Manitsy antsika indray aman-drenitsika. Tamin'izany tsika mifona satria mbola te hijanona ao an-trano fotsiny aloha. Mety mbola sady malahelo ihany no tezitra. Fa mifona satria tsy mahita an'iny. Tsy mbola mahatsapa mihitsy hoe tena netiny nataon'ny dada na tena netiny nataon'ny neny. Fa mifona fotsiny aloha mba hijanonana ao an-trano satria hoaiza moa ny mampalahelo. Amin'izao andro faran'izao betsaka ny ankizy rehefa anaran'indray aman-dreny dia mitsoaka. Miala ao anatin'ny tokantrano dia mandeha dia tsy hita intsony hoe lasa nakaiza. Satria mieritreritra fa mahita le. Mieritreritra fa mahavita tena. Ravana malala. Na dia ny zavatra ataon'Andriamanitra antsika io azy. Misy fotoana Andriamanitra maneho aminao ny tsoran-kazony. Manitsy antsika Andriamanitra. Daoko fantatra fa tian'Andriamanitra. Mila anankiray rehefa mahatsapa hoe tia azy Andriamanitra. Dia mahatsapa foana izy n'inona zavatra mitrangy eo amin'ny fiainany. Hoy Davida manao hoe rehefa maty ny zanany dia hoy Davida hoe marina ianao raha mitsara tsy manatsiny ianao raha miteny. Tsy hamonetsiny an'Andriamanitra. Hiteny foana hoe tena marina Andriamanitra fa tia anahy ianao. Aty aoriana angena fa indray ny zanaka voakapoka taloha ireny ny Ravana malala. Rehefa tonga ny fahalebiazana aty aoriana aty. Iza tamintsika tsy nahatsara n'izany hoe nokapohana taloha. Dia nahatsara hoe kay nahasoa antsika ilay izy. Efa lehibe antsika vao tonga saina amin'izany. Raha tamin'iny moa izany tsy nahitsy ny dada. Raha tamin'iny moa izany tsy nahitsy ny neny. Inona no mety fiainako androany. Misy olona tsy mba voahitsy izany teo amin'ny fiainany. Tsy mba voakapoka izany teo amin'ny fiainany. Dia manome tsiny indray aman-dreny hoe fananinona any tsy niteneninareo tamin'ireny. Izao za lasa mivily lalana. Atsika rehefa indray mafy ny zavatra mahazo antsika. Misy tsoran-kazo tonga eo amin'ny fiainantsika. Fa izao mitavita manao hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Ny tsoran-kazonao sy ny tenao reny na afatahotra. Satria misy tokoa ny fotoana tsoran-kazo. Za teteny aminao tianao Andriamanitra. Ny zanaka tiana nanarina sy faizana. Raha ianao no ahitsy n'Andriamanitra dia satria ianao no zanany. Tsy hananatra zanak'olon-kafa Andriamanitra. Tsy hananatra zanaky ny bala Andriamanitra na zanaky ny Asera na zanaky ny mpanompo samy. Tsy hanazy ireny fa ianao no anazy. Ianao no andanino ny tsoran-kazony. Ka aza manahy ianao fa tena tianao Andriamanitra. Tena tianao Jesosy. Misaoran'Andriamanitra ianao androany. Hoe Jesosy misaotra anao fa ny zavatra rehetra mbola anehoanao amiko. Fa tena tiana tokoa nge ianao io Andriamanitra. Tena tiana nge ianao Jesosy. Halleluja. Amen. Raha tsapanao izany dia andao tsika androany misaotra an'Andriamanitra riapana mana. Afaka misaotra an'Andriamanitra mihitsy ianao satria tian'Andriamanitra ianao. Tiako izay tia. Halleluja. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra tokoa hoe afaka mahavaly ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tsy ary. Na oviana tsy ho valintsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika.
Sapany Davida mihitsy avana malala hoe rehefa nanaiky nitsorakazon'Andriamanitra izy, nitsorakazon'Andriamanitra tany amin'ny takotakona ihany, tao zavatra kely ihany. Fa ny fanoneran'Andriamanitra ny Davida ny avana malala teo Akariary, mamelatra latabatra eo mason'ny fahavalo, manositra diloilo. Aleloia. Ny olona anankiray tsy hosoran'Andriamanitra diloilo mihitsy, ary tsy amelanan'Andriamanitra latabatra eo mason'ny fahavalo zany mihitsy, raha tsy manaiky nitsorakazon'Andriamanitra. Nitsorakazony no mitarika antsika ho any amin'ny fahamarina. Ireny no manitsy antsika, dia mahatonga an'Andriamanitra rehefa avy eo manandratra antsika eo mason'ny fahavalo tsika nge Jehovah, manao ny zavatra rehetra ho antsika nge Andriamanitra, miandry antsika nge Andriamanitra. Haleloia. Andao tsika ravana malala mifikitra amin'Andriamanitra foantsika. Andao tsika androany teny Jesosy, tsy manana nizaniza fa tsy anao aho. Ianao no raiko. Haleloia. Ianao no raiko. Amen. Ekeko fa manana ray ianao, ekeko fa manana tady ianao eto an-tany eto ry havana malala. Fa za te hanentana anao hoe andao tsika hanana ray, andao tsika hiteny andrano ianao no raiko Andriamanitra. Milanao aho dada, milanao aho dada, toroy lalana, te hifikitra aminao aho. Aleluia. Amen na Jesosy. Afaka mivavaka feanao androany, dia hiteny ianao. Amen. Hiteny ianao androany Jesosy, tena milanao aho, misaotra Jehovah Andriamanitra. Aleluia. Que o feno Itini Sarako Nifuku Diyama Hancharanga Ishamino Atolikarakaina Isotutuliso
Mamita kami sa dulo. Isa tutuliso. Magini. Sendela susia. Wala badalani. Sunirenifu. Adeba weni. Mba ho izany rehefa namalala ny fahatrana ho atsika zany dia tsika ny fahatrana tsy hoe manana ohatrinona zao za androany tsy hoe inona zao no tafiko rapitso tsy hoe inona ny ataoko loka rapitso mihinananana ve za sa mihinan-kena ve za tsy zany atsika ny fahatrana manana inona androany tsy zany riavy any mampahatra atsika ny lavitra an'Andriamanitra ny lavitra an' Jesosy riavana mampahatra manomboka anatin'ny fotsika mahantra isika fanahintsika mahantra isika hitarika fahantrana tsy takatry ny saina izany tsy manana an'Andriamanitra zany tsy afaka fenoany ny vola ny fanatrehan'Andriamanitra tsy afaka fenoany ny arena tsy afaka fenoany ny sakafo Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika marina irantsika teo ery-Jesosy mofonay ianao no mahatony ianao no afaka mameno ny fiainana Jesosy malala amen tompo malala tsika rehetrarehetra ry havana malala androany andro tsika rehetra hiteny foana hoe za Jesosy nalavitra anao ahy dia fela nalavitra anao ahy dia mahantra indrindra amen ny olona atao anaty baiboly tao ry havana malala rehefa tonga taty amin'ny filazantsara ny olona tsy mba dia nitanisany hoe karazana hoe fahombiazana bearanofo sy zavatra isan-karazany izany mifanohitra amin'izany azy ohatrany vao mainka ara nanambany amin'izany nanary amin'izany anyteny mihitsy hoe manan-karena lavitra ao amin'Andriamanitra manana lova tsara indrindra ao amin'Andriamanitra ry androantsika antsika androany iteny amin'ny Jesosy ity azy Jesosy
Andriamanitra angelavantsika reto rehefa tsy manolo tena ho azy tsika dia veritsika fantantsika ravana izy no nanao atsika, izy no nanamboatra atsika, izy no mahafantatra ny toerana tsara mety amintsika. Dia natorony atsika ny toerana tena tsara, natorony atsika ny lalana tena izy mba ahafahantsika miarika eo aminy. Fantatr'Andriamanitra io Jesosy manao hoe ry Jerosalema o ry Jerosalema, impiry moa any ty hanombanao tahaka ny neny koa manomba ny zanany fa ianao ny tsy nety. Nitomany Jesosy ravana malala satria tsy nety nombahana Jerosalema, tsy nety narovana Jerosalema. Anefa fantatry Jesosy fa ho mora dia mora ny andravan'ny fahavalo efa teo ambany elatry ny tsotoa. Androany, amen. Mbola mamerina an'izany teny izany Jesosy. Impiry moa Jesosy ny te hanomba antsika tahaka andreny akoho momba ny zanany. Na dia tsika reto aza angely avana efa fotoana eny tsika vao mba nity. Anefa tsika rehefa tena nahita tonga teo ambany elatry ny tsotoa dia nafantatra tokoa tsika haika misy loza be dia be ny ivelany mahavarina. Rehefa mbola tsy miaraka amin'Andriamanitra tsika dia ohatrany tsy mahita zany hoe feno loza ny ivelany, feno zavatra mahafaty, feno faindrika. Dia aleontsika ihany mijanona eny
fa vantany vao miaraka amin'Andriamanitra tazatsika taholy amin'izay Jesosy haike zasaka matiny ry zavatra ry raha tsy naraka taminao haike loza tahaka zao eny ivelany eny Jesosy nanino zao mitsitako hatramin'izay raha mbola kely tsika reto dia efa nahita fa ratsy zao tontolo zao nefa tsy nisy mijanona tenitsika na dia iray atsy tontsika dia niazakazaka za Jesosy mbola kely aho dia efa hialiko eo aminao tsy hanota zany mihitsy aho fa tsisy nahita an'izany tsika rehefa tonga teo amin'Andriamanitra tsika vao nahita haika ratsy ny fiainany haika ratsy teo Jesosy tena potika kay ty fiainako ty reny loza rehetrarehetra reny zany saika nahazo aho daholy hiavana malala mampalahelo ny olona miverin-dalana mampalahelo ny olona efa nialika teo dia lasa mivoaka indray efa nahita hoe tsy manana afa-tsy Andriamanitra nahatonga azy teo tsika andrano mbola hiteny foana tian'Andriamanitra sika mbola miankina amin'ny foana naropinanareo tsy erikerika fa mbola hiteny foana izany Jesosy tsy manana nizaniza afa-tsy ianao amonjy ahy fa fery aratsy eo ianao fery aratsy manananao iza mono mba hamonjy atsika ty no iza mba azonao hitarailany ety iza mba azonao anterany ety fa tsy misy lavana Aunja eti Izamo Anampya eti Famanayewa Uri fu Timisianteran Bati ainua Izamo Nyante fanya suatsuku Bati atani lawa Bati anificha Sini usutu Maina Mamamika kaisa wechisa Zaina tena kudinanda Nana lavita Titia Rageza manu didina Umewaini baulana Iru akwe Malaysia Malaysia Anjamani tu Via lufaku Sifamu zinawa Azuni mafia Daule funa Ure simpava Rua Faturan masinde Ure wanuaku Bavaru narubi Majawa dinaku Suka virenira Levono fava Tia zura Tia nenikya Ramubai tanana Tia tauza Patara muka Manana Ulala na nifit Asiwala na talina Eungiluna Anungwana Madakiza Ramubai ni tanana Siya tauza Matara
Amen. Jesus malay. Hanao lalana nevitra Jehovah izy ihany mahay an'izany. Andriamanitra rery mahay an'izany hoe misy loharano ny amin'ny efitra, miboiboika any amin'ny tany efitra ry havana malahy. Ny olombelona na angady fa 100 azy tsy ahita rano any amin'ny tany efitra zany. Raha tsy Jehovah no manisy an'izany tsy misy azy. Andeontsika anantena an'Andriamanitra. Antsika hiandry an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehetra mihitsy. Isan'andro isan'andro. Tsy manana nizaniza afa-tsy Andriamanitra andasantsika rapana. Izy ihany anie no andraintsika isan'andro eto havana malahy. Iza mba ho atenaitsika eto? Tsy manana nizaniza ho atenaitsika. Fa io Andriamanitra tsara io. Andriamanitra tsy miangatra io. Halleluja. Andriamanitra tena mitsinjo ny mpanompony io. Mamonjy antsika amin'ny andro fahoriana. Antsika hiandry an'Andriamanitra foana. Na rofiana. Aza mba kivy miandry an'i Jehovah zany ry havana malahy. Fa ny olona miandry an'Andriamanitra tsy azo tsy diso fanantenana. Ary io tena Andriamanitra manao hoe izay miandry an'i Jehovah dia androso hery, elatra ny ankarany, tahaka ny amin'ny voromahery. Ao amin'Andriamanitra any misy olona miandry nefa memahery. Ny olona raha miandry olona anankiray dia mekivy. Raha mampanantena zavatra iray ny olona dia mety tonga ilay izy, dia mekivy, dia mereraka satria mety hisy fanantenana. Ao amin'Andriamanitra tsy mba zany, mifanohitra. Arakaraky ny fotoana iendasana no mampitombo hery, mampahery, mahabe fanantenana. Halleluja. Ary mahatonga antsika hiteny hoe tsy maintsy ho avy io Andriamanitra. Na roviana. Amen. Fa andrasako. Amen. Andrasako eto ianao Jesosy. Tsy nila mafinaritra I am
Figasana firy zao lefa heninao hatramin'izay vavanao indray rehefa misy zavatra mahazo atsika dia misy fotoantsika misamboaravoara tokoa inge avana malala araka ny torotentsika omaly hoe rehefa tonga ny fahavalo dia ny fanontanianke azy inona no ataontsika zany ny fanontaniana voalohany tonga eo amintsika dia indray adinitsika tokoa hoe tsy tsika nanao zavatra fa Andriamanitra. Amin'iny tsika ilay mila mandeha mivavaka aingana, mila mandohalika aingana tsika, dia mila miteny amin'Andriamanitra io indray Andriamanitra ny fahavalo ianao indray nanao zavatra amin'io Jesosy fa tsy izaho. Tianao ange Andriamanitra ilay hafanamanana ny zavatra tian'Andriamanitra aminao fotsiny ianao tsy misaraka aminao vinanao vy, ianao miaraka amin'ny foana nao vinanao vy. Halleluja. Sotranao izay Jesosy madama. Anome voninahitra anao izay Andriamanitra, ankasitraka ny amin'ny fanatrehanao any, ankasitraka ny amin'ny fiderana fiankonfana izay natrehanay teo Jesosy azy. Io ny famahery izay androany. Makivaky herinandro ireo izay Andriamanitra, ianandro efa nialohavana, fampaherezana Jesosy malalo. Mba napetraka teo am-pelantananao izany, misaotra Jesosy azy. Mbola anatrika ny fotoananay rehetra eto ianao. Amen. Zavatra rehetra ataonay eto voninahitra ao Jesosy, ary tsy mba misy nizaniza ho terainay eto afa tsy ny anaranao irery. Ankasitraka Jehovah Andriamanitra. Iteza isandatra eto foana ianao amin'ity andronay androany ity. Halleluja. Amen. Anao fiderana vitsivitsy antsika anankiroa ihany dia aoriana izay tsika dia ihany tenin'Andriamanitra tsika rehefa avy eo. Ohatra tsika ty mahafinaritra be ty androany ataontsika fiderana izy ty androany. Ingalelo atakanta. Anche se sei bisogno
Haleluia, mambe le hira. Tsarovana taloha tany amin'ny fifoazana mihitsy izany daholo a. Dina anankiray farany ary fiderana farany dia aorian'izantsika ny tenin'Andriamanitra. Asarytsika samy manovokofoka faraparany any anaty zomana antsika vao ay mbola misy fiderana raika rehefa farana ny fotoana ka. Dawari. Marina na mina madakizai nifirene na leta miankuka mina sitaka chini saila nifale biazana Mapira pira tani kunilai chaudirai Esma marina na mina madakizai nifirene na leta miankuka mina sitaka chini saila nifale biazana Na michilupi mazamena na kuzesna
Amen, Jesosy io misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany teto a isoranay anao zay rehetra efa vita alleloia ary apetrakay aminao a mitohy ny rehetrarehetra Jesosy malalo apetrakay ampelantananao androany ny fotoana rehetra mitohy ny fotoana ny fotoam-bavaka ny toriteny eny Jesosy malalo apetrakay ampelantananao a ny fiainanay tario lalana izay Jesosy malala fa mila anao zay apetrao atambavana ny teninao a mba tsy hisy voalaza fa tsy sitraky ny fonao sitraky ny fonao ihany no voalaza sy tanteraky eto ambany oka tsisy avy amin'ny heriko na ny tanjako oka tsisy avy amin'ny fahalalako na ny fisainako fa ianao Jesosy io ianao no omba sy tantana anay androany Jesosy a mamangy ianao any tsirairay avy any atokantrano any andalana rehetrarehetra any fangio nisy atokantrano isambatan'olona amin'ity andro an'io ty Jesosy malalo mba ho andro tena manginao ny tsirairay avy dia fangio ny fiainanay dia tario lalana izany mitenena Jesosy a mitenena amin'ny alalan'ny fanenao masina fa voninkaina anao zay a halleloia ny devoly sy ny satana sy ny fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana sy ny firongony dia tsy manakery tsy manam-pahefana amin'izao fandarana izao misaotra raha io halleloia amen dia miarabantsika tsiray avy zay tonga eto androany ravana malala ary dia andalohany mbo antsika ny fotoana ndao no iranankiray tsika ho voninahitra Andriamanitra iomanantsika amin'ny toriteny dia ao anatin'izany izany ianao a maka toerana tsara sy maka baiboly fa anao hira fiderana anomboantsika ny fotoana
Andriamanitro Ny foko miterana Alleluia ilerana Ny feoko loasanatro Loasanatro Vayanao Waharina Nitenako Kuluina Tanteraka Manichuyana Manichutuku Sajikanasu Simana moja Rahatunga Ni usambaja Si uteruna Inarita Anjamanito Ni Mungu Ilerana Ni Mungu Wasanatu Sayanau Maharina Nitenaku Kuluina Tanteraka Manichuyana Manichutuku Sajipanasu Simana moja Ahatunga Ni usambaja Si uteruna Finalita Inua Manekitena Simana Manekitena Anatena Nalila Wana Manjakija Inua Manekitena Simana Manekitena Anatena Nalila Wana Manjakija Alleluia tamin'ny fifaliana lehibe no ionana amintsika tsirairay avy lasana vavamalala amin'izao fotoana izao dia manona ny fiadanan'ny tompo amin'ny tsika tsirairay avy izay tokantrano isambatan'olona izay tonga eto androany falibenay ny tena komeona aminao eto androany ary dia matoky sy mino fa ifampaheritsika matoky sy mino koa fa aherenao raha miala eto dia ho hitanao sy ho tsapanao sy hohaninao ho sotronao ny tsirony zany atao hoe mitandrina avy mitandrina andro sabata izany dia tahiny tompontsika rehetrarehetra fifaliana ho any no miarabantsika rehetra tahiny Jesosy ny Charline Hortensine Alleluia dia tahiny tompo ihany koa itody Raonisoa Kodanela Razana Soa Sylvie tonga soa daholontsika rehetra Sandola Andolina Suzelle Rosemine itody Raonisoa Koda Leonie Ajaska Patici Kodanela Angelina Rodriguez artisanay de Madagascar Razana Soa Sylvie Angelina Diamant tonga soa daholontsika rehetra dia mareta hatramin'ny farany faly koa ny Ajaska Patici za koa faly
tahiny tompitsika rehetra dia maretatra amin'ny farany. Ijery ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika ry havana malala. Lavalava, tena lava be mihitsy ny verse vakintsika androany. Lava be satria dia eo amin'ny 2 page eo. 2 page amin'ny baiboly 2 page latsaka kely raha amin'ny baiboliko ny verse vakintsika androany. Ka dia magnataka faharetana kely aminao ary hijery ny bokin'ny Levitikosy tsika 5:20 manontolo. Alleluia. Bokin'ny Levitikosy tahiny Jesosy noeriko Bersava, Junarda, Tsiriamboaramiel, Miria, Marijô, Asany Apôstôly, Marinatiana, tonga soa daholo nareo rehetrarehetra. Alleluia. Soa meva ihany koa Jesosy mpandresy tsy angelina diamant tsy adino. Levitikosy iresaka sika androany momba ny taonjobily. Alleluia. Iresaka sika androany momba ny jobily na koa hoe ny taonjobily. Mety mbola tsy dia fantatritsika ngamba zany hoe taonjobily sy zany hoe jobily zany matetika ny anao jobily fa 50 taona ny tandremana hoy ny anina. Iresaka momba ny jobily sika androany. Vakiko manontolo mihitsy aloha le verse dia sotra mampianakotsika tao anatin'le fitarihana teo minao fa tafiditra tsara tany anatinao tao anatin'ny fidiranan'Andriamanitra sy tao anatin'ny fiankofana isika sira dia Jesosy maro fiteny mampionina tahiny Jesosy. Vakiko ary ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Levitikosy 5:20 andiny voalohany hatramin'ny 5:20 lavo zany fa mahareta kely tahiny tojo. Alleluia. Vakiko ary lalàna ny amin'ny taona sabata sy ny jobily. Alleluia. Manaran'i Jesosy ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy hoe teo tendrombohitra Sinaika nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga amin'ny tany izay omeko anareo ianareo aoka izy fitsarana ho amin'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Eny taona ny hamafazanao ny taninao, eny taona ny hanamboaranao ny sahanao sy hanangonanao ny vokatra. Fa ny taona fafito kosa dia ho tena fitsarana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninao ianao ary aza mamboatra ny sahanao. Alleluia. Virginie Ando Malala zany zao androany vitako teto dia ara-petsika manokana Virginie Ando Malala tonga soa ianao. Alleluia. Andiny 5. Aza mijina izay maniry ho azy amin'ny vomitsana amin'ny fararano lasa tamin'ny fararano lasa ary aza mioty ny voaloboka avy amin'izay tsy namboarinao. Aoka ho tany fitsarana ho an'ny tany izany. Ary izay maniry ho azy amin'ny sabatany tany no hoaninao sy ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao sy ny mpikarama sy ny vahiny ao aminao sy ny biby fiompinao ary ny biby rehetra izay amin'ny taninao izay vokatra rehetra eo no hohaniny. Alleluia. Amen. Izatsika ihany lavalava be mihitsy ny ten'Andriamanitra. Ary manisa sabata taona 7 ho anao dia 7 taona impito ka nihaninao masoko dia fa somary ka nisahanao ny andron'ireo sabata taona 7 ireo dia 7 taona. Dia mitsofa anjomara avo feo ho amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 dia amin'ny andro fanavotana mitsofanareo anjomara eran'ny taninareo. Ary amasino ny taona 50 ka miantsoa ny fanafahana ho an'ny tany ho an'ny mponina rehetra ho amin'ny jobily ho anareo zany. Kosa mimody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any amin'ny mpianakavinareo avy. Jobily ho anareo zany taona 50 zany. Aza mamafy ianareo ary aza mijinja izay maniry ho azy avy tamin'ny vomitsana tamin'ny fararano lasa ary aza mioty amin'izany ny avy amin'izay tsy namboarinareo fa jobily zany ka ho masina ho anareo izay vokatra alaina ny atsaha no hohaninareo. Amin'izany taona jobily zany dia samody any amin'ny taninareo avy ianareo. Halleluia. Amen. Ary raha mivarotra na mividy zavatra amin'ny namanao ianao aza misy manao sarotra. Araka nisy taona aorianan'ny jobily no hividiananao amin'ny namanao ary araka nisan'ny fararano no hivarotany aminao. Araka ny hamaroan'ny taona no ampitomboanao ny vidiny ary araka ny havitsin'ny taona sisa no ampiananao ny vidiny. Fa araka nisan'ny fararano no hivarotany aminao. Ary aza misy manao sarotra ianareo fa matahorana Andriamanitra ao fa izany Jehovah Andriamanitra reo. Ary arao ny didiko ary tandremo fitsiko ka arao izy dia handry fa izay amin'ny tany ianareo ary ny tany avoka-javatra dia inana ianareo ka ho voky ary handry fa izay. Ary andreo ianareo manao hoe inona no hoaninay amin'ny taona 7 fa indro tsy mamafy izay na manangona ny vokatray dia ataoko aminareo ny fitahiko amin'ny taona 9 fa izy vokatra ampo anareo amin'ny 3 taona.
ary mafy amin'ny taona fahavalo nareo ka inana ny tranainy manapatonga ny taona pasivy manapatonga ny vao manapatonga ny vao no inananareo ny tranainy. Aleluia. Ary amin'ny tany ary ny tany tsy atao varo maty satria ay ny tany fa vahisy mpivahiny amiko ianareo ary avelanareo ho azo avotana ny tany eo amin'ny tany rehetra izay lovanareo. Raha tahiny miamalahelo ny rahalahinao ka mivarotra ny tany dia ho avy ny havana akaiky ka navitra izay namidiny rahalahiny ary raha tsy manakavana navitra rahalahy nefa nambininy izy ka nahazo izay ampy hoety manavitra azy. Ary ka nisy ataona hatramin'ny varotany azy izy ka andony hevitry ny taona sisa ho an'ny lehilahy izay nivarotany azy ka dia ody amin'ny taniny izy. Fa raha tsy nahazo izay ampy andohavana izany izy dia izay namidiny dia mbola hitoetra eo an-tanan'ilay nividy azy any ambarapatonga ny taona jobily ary ho afaka izany amin'ny jobily fa ody amin'ny taniny rahalehilahy. Ary misy olona mivarotra trano itoerana amin'ny tanàna amin'ny manda dia azo manavitra azy izy mandrapatapitry ny herintaona nivarotany azy fa ao anatin'izany no azahoany manavitra azy. Fa raha tsy voavitra mandrapatapitry ny herintaona kosa ilay trano dia amin'ny tanàna ao amin'ny tanàna manda dia tapaka ho varomaty ho an'izay mividy azy sy ho an'ny tanànany izany. Tsy ho afaka izany na dia amin'ny jobily azy. Fa ny trano mivohitra izay tsy misy manda manodidina kosa dia atao tahaka ny tany ihany ho azo avotana ihany zany na ho afaka amin'ny jobily. Aleluia. Amen. Andiny faharoa amby telopolo. Aleluia. Lasalasa antsika lavalava ihany a. Andiny faharoa amby telopolo kanefa ny amin'ny tanànan'ny Levita ny trano ao amin'ny tanàna izay anjarany dia ho azon'ny Levita votany ihany na oviana na oviana. Fa raha misy Levita manavitra ny azy dia ho afaka amin'ny jobily ny trano izay namidy sy ny tanàna izay anjarany. Fa ny trano ao an-tanànan'ny Levita dia lovany amin'ny tanànan'Israely. Fa ny tany manodidina ny tanànany kosa dia tsy azo amidy fa ho lovany mandrakizay. Ndeny vadimy amby telopolo. Fantoka tsara tsika. Ary raha miamalahelo ny rahalahinao izay monina aminao ka reraka dia vonjeo izy. Kaoka mba ho velona eo aminao tahaka ny vahiny sy ny mpivahiny izy. Aza maka zana-bolana tombony aminy a fa matahorana Andriamanitra mba ho velona eo aminao ny rahalahinao. Aza mampanana vola aminy na aza mampisambotra hanina azo ny tombony. Izany Jehovah'Andriamanitra izay nitondra nareo voaka avy tany amin'ny tany Egipta hanome anareo ny tany Kanana mba ho Andriamanitra reo. Teny fa sivy amby telopolo. Mbe mifantoka ihany tsika satria itony zavatra teneniko rehetra itony dia ho resahantsika rehefa ao fampelapelarana. Ary raha miamalahelo ny rahalahinao ka mivaro tena aminao, aza mpanompoana toy ny andevo izy. Oka hitoetra eo aminy araka ny pikarama sy tahaka ny vahiny izy mandrapatonga ny taona jobily no anompony anao. Dia ho afaka izy sy ny zanany dia ody any amin'ny mpianakaviny izy any amin'ny tanindrazany koa. Fa ny mpanompoko izay netiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa mpanompoko netiko voaka avy any amin'ny tany Egipta izy ka tsy amidy tahaka ny andevo. Aza mampanompo azy fatratra fa matahorana Andriamanitra ao. Ary ny amin'izay no ary ny amin'izay ho andevolahinao sy andevovavinao dia amin'ny jentilisa izay manodidina anareo no hividananareo azy. Amen. Ary amin'ny zanaky ny vahiny eo aminareo sy amin'ny tanànany izay aterany eo amin'ny taninareo no hividananareo koa ka dia ho fanananareo izany. Ary ataonareo lovan'ny zanakareo mandimby anareo izany ho fananana ho lovany ka ampanomponareo mandrakizay fa ny zanak'Israely rahalahinareo dia aza ampanompoana fatratra. Teny fa fito amby efapolo. Ary raha manan-karena ny vahiny, raha tonga manan-karena ny vahiny izay monina aminao na ny mpivahiny, ary ny rahalahinao no ao aminy ary ny rahalahinao eo aminy miamalahelo kosa ka mivaro tena amin'ny vahiny eo aminy na eo aminao na amin'ny taranaky ny vahiny na dia nivaro tena azy izy dia azo avotana indray. Ny anankiray amin'ny rahalahiny ihany no mahazo manavitra azy, na ny rahalahiny rainy na zanak'olona ny rahalahy aminy na izay havany akaiky azy aminy ihany amin'ny fianakaviny ihany no mahazo manavitra azy. Kanefa raha tratry ny ananany dia navoteny izy. Ary dia isainy amin'izay nividianany azy hatramin'ny taona nivarotana azy hatramin'ny taona jobily. Ary ny vola nivarotana ny tenany dia ho heverina tahaka ny isa taona. Dia arakevitry ny andron'ny pikarama no fiverina azy. Raha mbola maro ny taona sisa dia arakeviny ihany ny andaovan'ny aviny, izany hoe ny vidiny amin'ny vola vidiny teo aloha. Ary raha vitsy kosa ny taona sisa marapatonga ny taona jobily dia anisa izany aminy izy ka arakevitry ny taona ihany no andaovan'ny vola aviny.
tahaka ny karamaina isa-taona no itoerana eo aminy fahoaka tsy ampampona fatatrao-masonao izy. Ary raha voavoatra amin'izany izy dia ho afaka mitondra jobily izy sy ny zanany koa, fa mpanompoko ny zanak'Israely izay nampanompoko izay nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, izao ny Jehovah-Andriamanitra ao. Haleloia, amen. Lavalava fa ilayntsika izany. Jobily araka ny voalaza teo dia ny taon-jobily dia ny 10 taona. Isaky ny 10 taona zany dia misy ny atao hoe taon-jobily. Zany hoe manisa 7 taona impito aloha 7 taona zany zay. Dia ny taona manaraka an'io amin'izay tsofina amin'izay ny anjomara. Haleloia, any amin'ny 10 ny volana faha-7 tsofina ny anjomara dia miomana ny olona hiditra amin'ny taon-jobily. Mahafinaritra mihitsy io taon-jobily io. Tena fifaliliana ary tena hoe tena miandrandra zany taon-jobily zany ny olona ry havana malala. Zavatra telo ngezabe no mitranga rehefa tonga ny taon-jobily, zany hoe isaky ny 10 taona dia zavatra ty no mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Isaky ny 10 taona. Voalohany indrindra dia fanafahana izay nandevozana, zay rehetra nandevozina. Raha misy olona zany andevozin'ny olona, ny andevo zany zany hoe ireo mpanompo be dia rehefa tonga ny taon-jobily dia libra ho azy. Haleloia, to dia afaka ho azy. Na dia teo amin'ny 9 taona izy nanomboka andevo, na teo amin'ny 7 taona, na tany amin'ny 3 taona, tsy maintsy ho avy ny 10 taona dia ho afahana izy fanafahana ireo izay nandevozina zany ny voalohany. Haleloia, amin'ny manamarika an'izany taon-jobily zany. Ny faharoa ngezabe koa dia izao famerenana ny tany ny olona rehetra samy manana ny taniny, fa mety noho ny amafin'ny fiainana, noho ny toe-java-misy rehetra dia mivarotra ny taniny ny olona. Dia io zany ohatran'ny hitanareo misy rehefa mivarotra tany dia misy hoe bail emphytéotique 99 ans. Zany hoe io tany io ohatry ny hoe an'ilay olona mandritra ny 100 taona fa miverina amin'ny tompony afaka 100 taona. Fa ity indray zany ato amin'ny Jehovah indray zany ny jobily dia bail emphytéotique 50 ans, 10 taona. Ka raha za zany zao mividy tsy nanam-bola dia namidiko ny tranoko, afaka 10 taona iny verina amiko indray. Haleloia, verina amiko indray, miala eny amin'ny tompony indray. Famerenana ny tany. Ny zavatra ngezabe koa rehefa taon-jobily dia ilay fitsarana, ny fampiononana. Zany fampiononana zany rehefa tonga ny fampiononana dia averina aminao izay very teo aminao, averina aminao ny sata-mendrika anao. Olona afaka ianao dia ilay mivarotena mantsy tsy hoe mivarotena ohatran'ny hoe mivarotena eritreretintsika, fa mivarotena zany ianao zany lasa ohatran'ny hoe amidy ho andevy ianao dia lasa manompo be an'iny olona iny, manao asa mafy eo amin'iny olona, ampiasain'ny olona iny. Zay ilay mivarotra ny tenany, fa tsy mivarotena ohatran'ny hoe fivarotan-tena eritreretintsika izy, fa tena hoe mivarotena ho lasa mpanompo, ho lasa andevy. Ireo zavatra telo ireo zany no manamarika ny taon-jobily. Rehefa tonga ny taon-jobily afaka daholo izay voakeja. Rehefa tonga ny taon-jobily verina daholo ny fananan'izay very fananana. Rehefa tonga ny jobily omena fitsarana satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa any amin'ilay taona 10 io dia tsy mahavokatra ny tany, tsy misy mamokatra, tsy misy mamafy intsony. Fa inona kay ny atao? Mialohan'ilay 10 taona eo amin'ny 7 taona eo dia ho vokatra be mihitsy, ary ny vokatra ho tazana amin'ny 7 taona dia vokatra maharitra mandritra ny 3 taona. Zany hoe mandritra ny taon-jobily tsy miasa intsony ny olona, mandritra ny taon-jobily tsy mamafy intsony ny olona, mandritra ny taon-jobily matory ny olona, mandritra ny taon-jobily mitsahatra ny olona, mandritra ny taon-jobily miala anaty fiadanana ny olona. Haleloia. Ary araka ny teniko taminy hoe tena andrandrain'ny olona izany taon-jobily zany. Ny olona tena miandrandrandreo dia ireo karazan'olona miaina amin'ireo zavatra anankitelo voalaza ireo. Mety tsy dia zava-dehibe amin'ny olona mpanankarena ny taon-jobily, manana foana izy,
fa ho an'ny olona andevozina miandrandra atao jobily. Ho an'ny olona very fananana, potika fiainana, lasan'olona ny fananany, miandrandra atao jobily izy. Ho an'ny olona tsy mba nanana zany fitsarana sy fiadanana sy fahafinaretana sy fitsarana izany, fitoniana zany, dia miandrandra taonjobily izy. Raha fehezina zany ny taonjobily ry havana dia nataon'Andriamanitra mba ohatran'ny hoe ao amin'ny taonjobily io misy départ vaovao. Alleluia. Tsika zao aty a France aty manana permis tsika. Dia ny permis atsika rehefa voazo dia 12 points. Dia rehefa misy infraction ataontsika dia miaina iny arakaraky ny izy, ohatra hoe miaina 1 point na miaina 2 points na miaina 3 points, misy miaina 4 points, misy miaina 6 points arakaraky ny zavatra sy ny fahadisoana ataonao. Dia rehefa miaina ny point ny olona, ohatra zao hoe 3 points sisa ny point anao, dia zao mitandrina, azonao atao mitandrina fotsiny sisa, tsy manao fahadisoana intsony fa miandro fotsiny. Misy olona tena mividy voiture sans permis mihitsy izy, dia iny netiny tsy ampiasainy ny permis any, dia maninona afa-keritaona iny miverina 12 verina tonga zany ny taonjobily amin'ny permis isa taona indray fa tsy isaky ny 5 taona. Ny taonjobily dia tanjon'Andriamanitra amin'ny taonjobily ry havana dia mba hamerenana ny fiainan'ny olona rehetra amin'ny laoniny, dia mba haverina mitovy daholo ny fiainan'ny olona. Ny manan-karena nesorina tamin'le zavatra azony tamin'ny mantra, ny mantra le mivatra tamin'ny mpanankarena miverina aminy, dia miverina zany ao anatin'le 50 taona iny misy ny manan-karena be dia misy ny mahantra be. Rehefa tonga ny taonjobily dia averina, dia miverina eo amin'ny mitovitovy daholo ny niveau de vie an'ny olona rehefa amin'ny taonjobily. Famerenana amin'ny laoniny zany, famerenana tena ohatran'ny hoe départ vaovao mihitsy zany ny taonjobily. Misy olona miavaka nefa amin'ny ity jobily ity. Raha ny vakintsika tsara ny any amin'ny reto misy karazan'olona tsy afaka hiandrandra taonjobily. Ny tena mavesatra amin'ireo zavatra anankitelo ngeza be antony taonjobily ireo mantsy dia le fanafahana amin'ny fanandevozana. Le famerenana ny tany mbola eo ihany. Aleo mbola olona afaka fa tsy manana tany, toy izay manana tany nefa mbola andevozina. Le fitsarana sy fampiononana sy ny sisa indray mbola tsy dia maninona ihany koa iny fa mbola zava-dehibe aloha ny hoe aleo olona afaka. Raha no mifidy ina tianareo afaka amin'ny fanandevozana ve? Sa verina aminareo ny taninareo? Sa mena fitsarana sy ampiononana ianareo? Izy amin'ireo telo ireny tianareo? Mino fa mibetsaka amintsika hifidy hoe aleo afaka amin'ny fanandevozana, satria tsisy ohatran'izany hoe olona afaka, tsisy ohatran'izany hoe libre. Alleluia. Misy karazana olona roa tsy afaka hiandrandra taonjobily satria tsy ho afaka intsony izy. Misy olona karazan'olona anankiroa tsy afaka hiandrandra taonjobily ary tsy hitondra ninona eo amin'ny fiainany ny taonjobily. Dia reto zavatra anankiroa reto. Misy olona any amin'ny vakintsika maki tenin'Andriamanitra any amin'ny Exodosy. Misy Exodosy 1:20. Exodosy 1:20 andininy 5:20 nge vakintsika anaran'i Jesosy. Ndaso aloha ndaso aloha 18 le misy verset tedavina kely.
Misy karazan'olona ato anatin'ny baiboly ato a. Aso mitezaka mitady an'le verset hafa. Tsy hitako le verset, adiniko ny note azy fa ny ao amin'ny baiboly io zany a misy karazan'olona tsy manaiky ho ahafahana ho andevo satria nahoana? Satria raiky mpitita amin'ilay tompony izy. Exodus 1:20 andininy fahenina nge vakitsika azafady. Eny mitato ihany le verset ke fa zahako no Exodus 1:20 andininy andininy faharoa. Exodus 1:20 andininy faharoa ka hatramin'ny fahenina vakiko ange amin'ny ran'ny Jesosy. Raha mividy andevo Hebreo ianao ka eny taona no anompony ary amin'ny taona fafito dia hiala ho afaka fotsiny izy. Fa izy rery raha izy rery miditra dia izy rery ihany no hiala, fa raha manambady izy dia hiala iaraka aminy koa ny vadiny. Raha manome vady azy ny tompony ka miteraka zazalahy na zazavavy aminy dia amin'ny tompony ihany ny vadiny sy ny zanany fa izy rery ihany no hiala. Fa raha milaza marimarina ilay andevo ka manao hoe tsy foko ny tompoko sy ny vadiko ary ny zanako ka tsy teo afaka, dia hoety ny tompony ho eo anatrehan'Andriamanitra izy ary hoetiny eo amin'ny varavarana na eo amin'ny tolam-baravarana ka ho tevehan'ny tompony amin'ny olo ny sofiny dia hanopo azy mandrakizay izy. Voalohany indrindra aloha zany ny tsaravantsika kavina. Ny kavina rehefa misy zany ohatra andevo eo anivon'ny firenena anankiray dia tokony efa ho afaka amin'izay izy tonga ny taonjobily. Fa izy mihitsy miteny hoe za tsy hiala fa tiako be ny tompoko. Toy tompony avy ary aty eo ary miankina amin'ny varavarana ao ary tomboana amin'ny olo ny sofinao dia asiana kavina. Ny kavina zany dia mbola endriky ny tsy fiarana amin'ny fanandevozana. Zay tsy ravantsika kavina intsony na ranabavy ianao na rahalahy. Zay anisany fanazavana anankiray. Rehefa mahita olona mikavina zany ianao dia fantaro fa iny olona iny dia mifidy ny ho andevo, mifidy ny ho andevozina ary dia betsaka ny zavatra fanandevozana ao no andevozany fahotana izy aloha voalohany indrindra. Ny olona io zany natonga azy ny taonjobily dia tsy ho afaka intsony izy satria izy mihitsy no mifidy. Izy mihitsy no mifidy satria tia ny tompony izy. Faharoa manakaraka an'izany, ny olona anankiray tsy ho afaka intsony koa na dia tonga azy ny taonjobily. Dia misy filazana ery amin'ny tao amin'ilay nivakitsika teo hoe raha misy olona mivarotra trano itoerany eo amin'ny tanàna manda dia mahazo manavitra azy izy mandrapatapitry ny herintaona na hivarotany azy. Fa ao anatin'izany no azahoany manavitra azy. Fa raha tsy voavoatra mandrapatapitry ny herintaona kosa ilay trano ao amin'ny tany manda dia tapaka ny varomaty ho an'izay mividy azy so an'ny tanàna zany tsy ho afaka izy na dia amin'ny taonjobily azy. Aleluia. Reny olona reny dia endriky ny olona rehetra ireo olona manao pacte lalina be amin'ny satana reny. Reny koa na dia tonga azy ny taonjobily dia tsy afaka hanatena fanafahana, tsy afaka hiverina amin'ny laoniny. Raha samy hanitra ihany ravina aloha mahanitra amin'izao fa ho avy ny taonjobily tsy maintsy hiverina aminao ny fananao. Fa misy olona tsy tonga dia mifidy mihitsy hoe zahako tena tonga rehefa tena tonga dia tena tsy andry an'izany intsony Inona ny zavatra tandidon'ity jobily ity ry havana malala? Ny olona zany rehefa ao anatina fahoriana, ao anatina fatotra, ao anatina tsy fananana, ao anatina tsy fiadanana, dia ny ataon'ny olona dia miandrandra fotsiny. Halleloia. Miandrandra fotsiny ny taonjobily dia milamina ny fiainana. Fa mbola hely zany 50 taona zany ry havana. Mbola hely zany 50 taona zany. Indretinao za zao mbola tsy ampy 50 taona. Fa raha teraka zany nanomboka tany amin'ny 9 taona koa zany ohatra
na tsy ary hoe tena andevozina fahazaran-dratsy na andevozina zavatra mahatery ny fiainako a nandeha ny fotoana 5 taona 20 taona 5 taona nepotika ny fiainako varim-pananana mihitsy a de anomboka ny araka tonga tam'izay tsisy fitsaharana tsisy fiadanana iza le versy antaniny tojo eo amin'le Levitikos 5 a le andininy fa 30 fa zay teny tojo hoe tsy mahafaka mihitsy izy natonga aza izay taonjobily zay de ray zany zany antrany amin'ny 30 taonako tany zany tena tsy milamomatso mihitsy tena efa te hamono teny fa mbola elo 10 taona io mbola misy 20 taona mbola misy 20 taona vao tonga le taonjobily fa rehefa tonga kosa aloha ny taonjobily de verina milohan'ny daholo tsara Andriamanitra zao ry havana malala am'izao fotoana iainantsika zao de tsy miandrandra taonjobily tsontsika aleloia tsy miandrandra taonjobily tsontsika fa misy jobily anankiray iandrasan'ny olona rehetrarehetra aleloia ary lasa samy manana ny taonjobily ny olona lasa samy manana jobily ny olona aleloia io jobily io rehefa tonga ny taonjobily rehefa tonga le jobily tonga de miverina milohan'ny ny fiainana tonga de olona afaka olona to de afahana amin'ny fanadevozana melohan'io taonjobily io de misy fahavokarana be zay aloha am'le taona fa 7 de misy fahavokarana izay aharitra anao 3 taona aleloia inona moa io 3 taona io matetika ravana io 3 taona io de fotoana fianarana io fotoana fiomanana io aleloia i Paoly alohan'ny atonga azo apôstôly ngezabe ohatriny de nahantra 3 taona mahelikely tsy nanao ninina tsy niaso Paoly tsy nanao ninina Paoly fa nianatra baiboly nianatra tenin'Andriamanitra nianatra sitrapon'Andriamanitra nampianaran'le fariseo anankiray atao hoe Gamaliela zay i Paoly io 3 taona io zany mahatonga an'io taona fa 7 mialohan'ny taonjobily tonga de vokatra 3 taona sy tsy fantatro tsara fa manomboka amin'ny taonjobily de iaina fotsiny loha ianao ipetraka fotsiny loha ianao ianatra fotsiny loha ianao tsy afaka pidiboly ianao ianatra fotsiny ianao ampianarana fotsiny ianao inana fotsiny ianao ianana anaty fiadanana fotsiny ianao ampiononona fotsiny ianao aleloia mialohan'io zany misy de zao ry havana malala ny jobily resahako aminao eto androany de tsy jobily tany amin'ny testamenta taloha fa ty amin'ny testamenta vaovaoko misy jobily aleloia misy jobily ary manana anarana izy io raha mahafantatrao zao de iza ny anarana zany jobily ty amin'ny testamenta vaovao zany rehefa misy anarana izy io ary io de jobily andrasan'ny olona rehetra ary efa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona io jobily io aleloia de afaka ny olona efa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona io jobily io de averina amin'ny fiainany averina zay rehetra lany averina zay rehetra very atsangana indray ny fiainany ary rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona io jobily io de misy fitsaharana ny olona de ampiononona ny olona de manam-piadanana ny olona izaka ny anaran'ny jobily io raha fantatrareo da te antany anareo iza ny anaran'ny jobily io fantatrareo io misy anara-tsamyrery le jobily mantsy anarana ohatry ny anaran-javatra izy eto aleloia fa i jobily io manana anarana izy eo amin'ny testamenta vaovao aleloia amen efa misy mamarina areo ankoatran'le amen aleloia saotra ny marina tiana saotra ny tojo saotra ny Aingodina Rodriguez saotra ny Lina saotra ny nambiny Tsomakirina saotra ny Sylvia voalaza nareo ny valiny aleloia Jesosy ry havana malala Jesosy ilay jobily hanitokana saotra ny Suzelna misaotra ny Sandola Jesosy no ilay jobily marina sady tokana
ilay tsobilin'Andriamanitra mbola misy sy ainana sy andrandraina ankehitriny. Mahafinaritra be tsobily io satria zao tsy miandry 50 taona ntsony ianao. Mampiangaravana zany fiainana taloha zany hoe miandry 50 taona mihitsy anao vehevery ny lamina amin'ny fiainanao. Araka ny teniko tamin'era tany amin'ny 20 taona anao nomboka tsy ny lamina, tsy manatsafidy ianao fa miandry ny 50 taona ianao satria izay ny taon-jobily. Fa mahafinaritra amin'ity jobily ny testamenta vaovao ty ravana Jesosy ny anarany. Izy io tsy andrasana 50 taona io. Ary izy io afaka tonga aloha be ny jobilinao arakarakao ihany io. Aleluia. Arakarakao ihany io. Raha ohatra izy hoe 50 taona ny jobily dia afaka 50 taona vao handray an'i Jesosy dia izay ny jobilinao. Fa misy amintsika tonga amin'ny taon-jobily ao anatin'ny herinandro ravana. Aleluia. Ato amin'ilay tantaran'ny Levitikosy teo koa dia izao. Rehefa ohatra tonga malahelo izy ny ten'Andriamanitra amin'ny 520 ary raha miha malahelo ny rahalanao ka mivaly tena aminao any amin'ilay iray ary 570 Levitikosy toko 520 ary raha tonga manan-karena ny vahiny izay moninao aminao na ny mpivahiny ary ny rahalahanao eo aminy miha malahelo kosa dia mivaly tenao vahiny eo aminao amin'ny vahiny eo aminao na amin'ny taranaky ny vahiny na ny vary tena azy izy dia azo avotana indray. Ny anankiray amin'ny rahalahy no mahazo manavotra azy avy anakaiky. Aloha zany ny olona rehefa lasa mivary tenany amin'ny olona dia avy any akaiky any ny afaka miverina mividy azy mba ho afaka izy. Dia tombatotra mihitsy zany tambana manana havana manan-karena ianao satria iny havanao iny ihany havana akaiky na rahalahy na zanakanabavy inavy izy teo na rahalahy andrainy na zanak'olo amin'ny rahalahy aminy cousin zany na zay havana akaiky amin'ny mpianakaviny zay ihany no mahazo manavotra azy. Fa fanontaniana mipetraka ary raha tsy te hanavotra anao ilay havanao ary koa fanontaniana faharoa ary raha tsy manan-katao hanavotana anao ny havanao dia inona no ataonao. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny Jesosy dia izao Jesosy indray nandray antsika ireny. Jesosy zany amin'ny marika toko 7:30 iza moa ny reniko iza ny rahalahiko dia nijery ny mpianatra sy nijery ny toriteny izy afakitsika izany teny zany. Aleluia. Marika toko 7:30 hoy Jesosy hoe 7:30 marika toko 7:30 ary vahoaka nipetraka nanodidina azy ka nanao taminy hoe indreo ato alatrano ny reninao sy ny rahalahanao mitady anao. Ary izy namalasika hoe iza moa ny reniko sy rahalahyko 7:30 ary noho nijery izay mipetraka manodidina azy izy dia hoy izy indro ny reniko sy ny rahalahyko. Fa na iza manao sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahyko sy anabaviko sy ny reniko. Teny aminao ahako ary tsy mampitahoatra anao ary amin'ny teny hoe raha tratran'ny fanandevozana ianao amin'izao fotoana izao ny havanao akaiky mety tsy afaka hanavotra anao. Ny havanao akaiky mety tsy vonina natotona vola hivitanana anao indray hifadanana ny fahafahanao. Fa izao ny zavatra mahafinaritra dia ny tena zavatra mahafinaritra ry havana. Jesosy efa nandray antsika ho rahalahy. Jesosy nandray anareo anabaviny. Jesosy ry ray aman-dreny efa nandray anareo ho ray sy reny. Aleluia. Amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Aleluia. Dia na amin'ny fanaovantsika sitrapon'Andriamanitra no tonga Jesosy ho avantsika akaiky manana lalana hividy antsika indray. Maty Jesosy tamin'ny Pasika. Vao avy nankalaza Pasika isika tamin'ny heritaona, tamin'ny herinandro. Tonga ny jobilinao. Tokony ho jobilinao tena miezinesina mihitsy izany Pasika zany. Satria teo ny nividanana anao indray. Teo ny tonga ny taon-jobilitsika. Ary ianareo izay manomboka izay mandray an'i Jesosy fanontaniana perako aminareo apetsay avereny ny fitadidinareo fa talohan'ny nanaiky anareo hanompo an'i Jesosy nisy fahavokarana fahafa izay tamin'ny ara-pananareo. Hatramin'izay ianareo vavaka ihany mihira fa ohatra maina be fa nomboka toritory fo izay nareo. Aleluia. Ohatra nomboka toriteny lasa mampitomany anareo. Iny nge le fahavokarany. Iny le fahavokarany iny. Nomboka nisy fahavokarana ara-panahy teo amin'ile
fa 7 taona hiditra taony jobily ianao ny dikan'izay dia io ianao fa niditra taony jobily oviana ianao niditra oviana ny tsapanao tadidinao nidiranao a tamin'izany hoe taony jobily zany fa misy fifoazam-panahy be teo alohany teo aminao nitarika anao ho atao batisa halleloia le jobily ange le taony jobilinao nge dia fotoana nanaovana batisa anao e ny taony jobilinao ny batisa dia vokatry ny firetana ara-panahy zay nisy teo aminao tsy misy olona misy ka mana hoe tsy nirehatra zany ny ara-panahy tsisy ninona nakasika anazy zany fa izy atao batisa fotsiny fa tsy maintsy nisy zavatra atao nanosika anao atao batisa iny le fahavokarana ary dia naharitra 3 taona izy satria manino mandritra ny fotoana ianaranao mba miaraka amin'Andriamanitra eo amin'izay ohatra ny mandeha ohatr'izao zany ny fiainanao ohatra ny tsy manan-karena tsy mahantra ianao fa mandeha ho azy eo fotsiny ny fiainanao zay rehefa vao nanomboka anatina any Jesosy ry havana dia tena nataronay zany hoe 3 volana tsisy ninona zany ny fiainana tena mandeha gona fotsiny ohatra ny tsisy ninona ny olona hitory efa be deaibe fa ohatra ny tsy mety voatory zany ianao ohatra tsy mety migadra zany ianao tsy mety makany amponja zany ianao nefa anao tsy manambola amirenana ny volan'olona tamin'ny adinay zany le sekatrosy iny dikan'izany iny le 3 taona iny le vokatra 3 taona le mihinana fotsiny ianao fa tsy mamavy ary vokatry ny tany vokatra le taona 7 hoaninao fotsiny matra le 10 taona amin'le andro amin'le taona ray faha 10 ry havana malala rehefa niditra Jesosy nitojo a 15 mars 2008 ny anahy 4 mai 2016 tojo ny anay sy mampinona 4 mai 2016 ny jobilinay ny taony jobilinay nanomboka teo veloma ianao ry fanandevozana veloma ianao ry fatopatotra isan-karazany fa tonga dia nafotsitra ny andevo halleloia ny andevo ny ota nafotsitra ny andevo ny fiatotra sy ny olona isan-karazany dia nanomboka ny verina tsikelikely lay fananana le tany zay namidy lasa ny vahiny nanomboka ny verina tsikelikely ny Angodina Rodriguez zao tamin'ny 5 février 2022 ny azy ny jobiliny halleloia amen dia ny tena zava-dehibe vao niditra teo amin'ny Jesosy teo amin'ny fiainantsika ny jobily vao tonga tamin'ny taony jobily niditra Jesosy nisy fitsarana amin'izay halleloia fitsarana mbola tsy nanananao hatramin'izay io anananao io fiadanana mbola tsy nanananao hatramin'izay io nanananao androany io satria Jesosy ny teny fiadanako no averako anareo fiadanako no omeko anareo tsy mba taka ny fahamehan'izao tontolo zao fiadanako no omeko anareo halleloia dia mampinona 4 mai 2008 ny anefa tsy 2016 fa za koa ny anay 4 mai 2008 ny anefa tsy 4 mai 2016 4 mai 2008 ny anay ny jobilinay niditra ny Lovitina avril 2001 fa elo zany sotra Jesosy niditra Jesosy le jobily tena marina le jobily mbola misy le jobily tokana afaka anova ny fiainana zao tontolo zao verina amin'ilony daholy amin'izay ny fiainana veloma ary korotandrotana veloma ary adiady isan-karazany veloma ary fatopatotra rehetrarehetra halleloia verina amin'olony no ny amin'i Jesosy dia tena aminao androany manao hoe betsaka 2008 fa tsy 2016 halleloia betsaka ny olona mbola miandro jobily amin'izao fotoana izao halleloia ry havana malala izay mahinao an'izao fandarana izao mitodika aminareo izay izao vao nandalo eto androany resaka jobily mahafinaritra ho anao za androany tsy tokony hijanona amin'io ny fiainanao tsy tokony hijanona amin'io ny fiainanao ny ama ao tamin'ny 2007 ny azony jobily tsara Jesosy ndry ny Gisèle 20 novembre 2020 sotra Jesosy todika aminareo ilay zay mbola tsy nandray an' Jesosy ahako tsy hoe mitsara ny fiainanareo aho azoko antoka fa raha mbola tsy nandalo taony jobily ny fiainanareo dia mbola andevo foana ianareo 5 taona rapitso ny Jonatana ndry tamin'ny 19 avril 2020 tsara Jesosy ny mamia 21 mars mampatsiry zay Jonatana rapitso ataontsika mahafinaritra be zay rapitso halleloia 5 taona amen
antso avy nataoko anareo androany midira amin'ny taony jobily raha isy le jobily aleloia amerenana amin'ny laoniny ny fiainanareo nataon'i Jesosy nataon'Andriamanitra nidina tety Jesosy amerenana amin'ny laoniny fiainana tsy eo ny fiainanao manin'Andriamanitra ao anao raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao na tsara na ratsy ny fiainana iainanao dia za miteny anao mbola tsy ny fiainana manin'Andriamanitra anao mbola tian'Andriamanitra averina amin'ny laoniny hitovy amin'ireo fiainan'ny olona halleloia mbola tsy androany zany toza mbola rariva maty masoandro halleloia amen tsy ny fiainana mbola manin'Andriamanitra tian'Andriamanitra averina amin'ny laoniny ity toriteny ity halleloia ity toriteny ity ry havana tian'Andriamanitra mba ho jobilo atsika rehetrarehetra teo ihany ny ahafahan'Andriamanitra mamerina amin'ny laoniny ampitoviana amin'ny fiainanao amin'ny fiainan'ny olona iza ireo olona ireo teo ireo olona ao anaty vala misy zavatra itovian'ny fiainantsika manompo an'Andriamanitra manam-piadana antsika olona afaka tsika halleloia tsy mahantra tsika tsy nodrobain'ny olona tsika halleloia amen hotahin'ny tompo androany zany 19 zany eko farapitso le izy de hoe farariva ny andro voalohany fa tena androany keny Jonatana ny 5 taona raha baina Jonatana zao sa mirary teny irary taona irary soan'ny Jonatana tsika halleloia arabaina Jonatana amin'izany 5 taona zany atolotro hira anankiray manokana mihitsy anao avy eo irahantsika mifaly ao anatin'ity hira ity halleloia sa ahoana ozy nareo aloha sy tsika hira anankiray ahafantarana antsika rehefa misy batisa sy rehefa misy souvenirana batisa mihitsiny amen mino vavarainareo zay teny zay efa fotoana atinao am'izao maranana ny toriteny ny zava-dehibe tamiko androany dia zao hoe voarainareo hoe niafatra tafiditra tao anatinareo ve ny afatry ny tenin'Andriamanitra androany ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika manao hoe zao ny taonjobilitsika rehetrarehetra sao dia tary ianao fa tena raiso mihitsy ho taonjobilinao ity androany aza miteny raha-pitso aza miteny raha-fakapitso aza miteny amin'ny herintaona fampidiry Jesosy le jobily tonga lafatra le tokana mbola misy halleloia dia ampidiro amin'ny fiainanao izao ka tena ho androany dia androany amen izany taonjobilinao zany Jesosy ane omba antsika tsirairay avy fa toko sy mino fa voarainao ny afatra rehefa tonga ny jobily dia ny taona manaraka ny taona jobily ny taona tena mahafinaritra ny talohany mety afinaritra mety misy lafiny mahafinaritra mety misy lafiny tena mampahory mety ny taninao mbola teo aminao fa ianao mbola andevy ihany mety tsy mivary teny ianao fa nefa tsy nanana nininina tsony ary indrindra tsy nanam-pitsara ianao ary tsisy nampionina anao tsisy nininina teo amin'ny fiainanao fa zao raha androany ny taonjobilinao dia ao aorianan'io mihinana fotsiny ianao anaty fitsarana fotsiny ianao ao anatina tena hoe fiadanana fotsiny ianao dia tsisy manelingelina anao dia miaina libra tsara amin'izay ianao avoantsika isa-taona io taonjobily io amin'ny alalan'ny pasika ry havana malala amin'ny alalan'ny pasika nanavoajantsika avy mandany pasika ianao zao mety nisy rotoroto tebotebo mety tahotra orooro fanahina tarohan'ny pasika fa za teteny aminao ao aorianan'ny pasika dia le taonjobily nanomboka teo novidiany Jesosy ianao niverenany vidiana satria ianao avany akaiky ange ianao teo indrainao no nividiana teny an-tanan'ilay ratsy tamin'ny pasika nanatanterahana antsika an'izany androany raiso zany dia ataontsika rehetra hiara hifaly efa taonjobilitsika zao efa eo amintsika ilay jobily Jesosy Kristy tompony sabata hitondra antsika an'izany fanafahana amerina antsika amin'ny laoniny hitondra confort indray amin'ny fiainantsika manome antsika fiadanana sy fitsarana ary fitoniana hotahiny tompony antsika ny angatahantsika androany anatin'ny tery ity anao iraraintsika dia tonga dia vavaka tsika orinan'izany dia zao fotsiny hoe Jesosy tehirizo atao anatiko ianao tehirizo amin'ny taonjobily ho taonjobily foana fiainako mandra-piavinao Jesosy halleloia
azo atao tsara ny mitoetra am'izany hotahiny tompo aritsika rehetra satsia anao ira anankiray dia aorina zay hivavaka ny tenako dia aorina zay koa hivavaka raha nambavitsika lovely sy raha nambavitsika suzel aoriana hivavaka zay ataoko aorina tirity dia hivavaka avy hatrany izy mirahavavy tahiny tompo dao ray aritsika rehetra The future I'm set to food Unza maye Say jansan kele fiaina ku Ule love jairi yang bida Nila na Jesus ni fiaina ku The future I'm set to food Unza maye Say jansan kele fiaina ku Ule love jairi yang bida Nila na Jesus ni fiaina ku It is so true. She says to me, I know that. It is so true. It is so true. Oh, you should tell me that me. It is so true. It is so true. To rescue me, the theater. Oh, you should tell me that me. Something is shining through. So true, it is so true. She says to me, I know that. It is so true, it is so true. But you should tell me that me. It is so true, it is so true. To reach me, the future. But you should tell me that me. Something is shining through. Sanggana Jesus Alfonso Din mafunita filtra Lasang zambangina Sanday kanin sa muku Sanggana Jesus Alfonso Din mafunita filtra Lasang zambangina Sanday kanin sa muku It is so true, it is so true. She says to me, I know that. It is so true, it is so true. But you should tell me that me. It is so true, it is so true. To reach me, the future. But you should tell me that me. Something is shining. It is so true, it is so true. She says to me, I know that. It is so true, it is so true. But you should tell me that me. It is so true, it is so true. To reach me, the future. But you should tell me that me. Something is shining through. It is so true, it is so true. She says to me, I know that. It is so true, it is so true. But you should tell me that me. It is so true, it is so true. To reach me, the future. But you should tell me that me. Something is shining through. But you should tell me that me. Something is shining through. But you should tell me that me. Something is shining through. Amen, Jesús.
Misaotranao zay Jesosy malalany amin'ny fataterahana fotoana teto androany. Tena faly zay Jesosy satria teto ianao namangy anay niaraka taminay teto ary tena ambony indrindra amin'ny fifalianay androany ianao mbola niteny taminay indray. Misaotra Jesosy satria ny fahasoavanao ange Jesosy mbola afahanay mandray ny teny avy aminao ange Jesosy ny teny ary tsisy ninona voalaza teto androany raha tsy noho ny fahasoavanao rery ihany. Eny Jesosy malala mangataka aminao zay amin'ity androany ity tena hoe fangio amin'ny tananao mahery zay amin'ny tanam-pahasoavanao mba hipetraka aty anatinay zany teny zany. Tahirio zay Jesosy mba ho tafiditra avokoa. Alleluia. Mba ho tonga amin'ny taonjobily izay tsirairay avy zay tonga teto. Mba ho tonga amin'ny taonjobily avokoa na olona zay vao nandalo teto azy tsy ianao ny jobily. Ianao Jesosy le jobily andraindrainay. Ianao le jobily andraindrainay ary ianao le rehefa niditra teo amin'ny fiainanay dia hitondra fahafahana. Namerina anay tamin'ny laoniny. Alleluia. Fiainanay nge Jesosy efa tsisy laoniny zany intsony fa ianao no namerina anay tamin'ny laoniny. Misaotra Jesosy malala. Dia mangataka aminao ary Jesosy hoe tario lalana fangio ny tsirairay avy amin'ity androany ity. Azavelanao zahay Jesosy anadino. Azavelanao zay tsy handray anao. Azavelanao zay tena hoe mbola iandro fotoana fa tahio zay Jesosy mba hianararoatra ny fandalovanao le jobily antokana sady marina raha mbola misy sy akalazaina amin'izao fotoana izao. Efa mila izy atokantrano isabatan'olona dia tario lalana anatona anao tario lalana mba hiditra amin'ny taonjobily fa fotoana izao Jesosy malala. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao mankitika Jesosy fa ianao hitahiry an'izany teny zany tsy ho tsainiko ny vorona piazy. Alleluia. Amen. Alleluia. Jesosy malalana io mbola faly misaotra anao indray zay Jesosy ary mankasitraka mitera ny anaranao amin'ny toro-teny izay natolotra ao anay anio. Misaotra Jesosy fa vitatsoa ny sabata indray izay tsirairay avy ary natokanao tokoa izay hitsarika tamin'izany sabata izany dia tena nahazo fitsarana tokoa izay Jesosy nahazo fankahirezana taminao eny hatramin'ny maraina izay Jesosy malala tamin'ny commencement dia nanatrika anay teto ianao ary isoranay ianao Jesosy mikasika ao fa tena namangy anay tokoa ianao Jesosy ny amin'ny teninao dia akasitrahanay fenonao izany toro-teny izay nampitondranao ny mpanomponao izany Jesosy fa tena hoe nampaheranay tokoa izany Jesosy malala ary ohatrana manokana Jesosy efa ela tokoa Jesosy efa 2001 Jesosy jobily niavianao teo amin'ny fiainako Jesosy verin-dalana tao anatin'izany ary mbola naverinao indray Jesosy malala teto amin'ity izao vindahary nandrakoka izao ty amin'izao mpady rehetra izay mpanomponao mitorony fahamarinanao isanandro isanandro Jesosy izay namerina anay amin'ny laona namerina na tamin'ny laona Jesosy satria tena hoe andevonao Jesosy andevon'ny ota Jesosy fa naverinao tamin'ny laona Jesosy isorako anao izany Jesosy malala Jesosy ny tenako atolotra anao mpanaty mpisaorana anao Jesosy ary volonao foana Jesosy ho mpanomponao dia tehirizo hatrany Jesosy ho fitaovana hiraka ho hitory amin'ireo namako hitory amin'ireo ankohonako hitory amin'ireo avako Jesosy malala izay mbola hoe ho andevon'ny ota amin'izao fotoana izao andevon'ny fahatrana izay mbola miandrandra ny taonjobily tahaka ny zanaka Israely 10 taona Isabela iandrandra izany 10 taona izany ireo havana izay olona miay mety Jesosy kanefa mbola tsy afaverina aminao Isabela miandrandra an'izany Jesosy fa ianao ilay jobily efa eto ianao Jesosy ny fiavianao Jesosy mandandray no andrasanay eo amin'ny fiainanay tsirairay avy dia aokan'ilay Jesosy ny olona tsirairay avy tena hoe ho kasianao dia izay fitaovanao rehetra mba tena
fitaovana kasika olona maro amerina ny olona maro Jesosy malalao amerina ny olona milona amin'izany izy ahafantarana ianao izany Jesosy malala dia tehirizo hatrany izay Jesosy efa mila anao izany aza mila tafasaraka aminao izay na miveriny talana na angatsiatsika ataovy afana fo mandrakariva aminao Jesosy ianao ilay be fitiavana ianao ilay mpampiona ianao ilay mpanafaka ianao ilay mpanasitrana ilay hitoetra amin'ilay mandrakariva dia tehirizo anao izay Jesosy hijoro aharitra hatramin'ny farany ary hetihatra aminao mandrakariva izay Jesosy ianao ilay jobily fanavana dia misaotra ilay malalany amin'izany teninao izany misaotra ny amin'ny mbola nanomezanao ilay fotoana nafana ilay nitsahatra teto amin'ity sabata mipasitao ity misaotra Jesosy amin'ny fitiavanao tena hoe mbola anao ny fitiavanao mbola nafana eny andrian'izany teny izany dia aza vela ho verivery mainy izany teny raisinay androany izany Jesosy fa tena hoe ho tafapaka ny marina anatin'ny fonay Jesosy tehatra aminao foana izay hatramin'ny farany miandram-piavinao eny amin'ny rahoan'ny lanitra dia misaotra iray manalo vonahitra ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay Alleluia amen. Ataontsika mba hivavaka ranavavitsika Suzella na ranavavitsika Aina na ranavavy Hortensine amin'izao fotoana izao. Mialatsiny fa tsy nandeha ny micro. Mialatsiny indrindra teny Jesosy Pasitera. Ary hivavaka ary isika. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra metsary indrindra. Misaotra betsaka Jesosy any amin'izany teny mamy izay nampitondranao mpanomponao izany. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'izany tonjopily nomenao anay satria ianao mihitsy ilay tonjopily Jesosy ianao mihitsy no tena hoe nifidy anay tamin'ilay lalan'ny rano izay latsaka teo a-Kalvaria Jesosy malalo nanafana anay tamin'ny fahotanay nanafana anay tamin'ny tsy fahatanterahana rehetra Jesosy tena misaotra betsaka Jesosy fa tena tianay tokoa ianao tena hoe matsiaro sambatra izay ankehitriny satria manana anao satria mandalo an'ilay tonjopily mahafinaritra Jesosy tena hoe mahatsapa izay hoe manana fiadanam-po izay miaraka aminao mahatsapa izay hoe voatany fiainanay satria miaraka aminao Jesosy tsy manan-java mahoenga izay Jesosy tena hoe mahatsapa fahasambarana izay Jesosy tena misaotra Jesosy misaotra fa mba anisan'ireo mba tena hoe mifidinao hiditra amin'izany tonjopily izany izay tsirairay avy rehetra Jesosy malalo mbola anisan'ny mba tena hoe mikasianao ny fidinao manokana Jesosy tena hoe nampidirinao tamin'izany tonjopily izany dia misaotra betsaka Jesosy malalo Jesosy malalo androany izay dia mangataka aminao Jesosy ny amin'ireo rehetra izay mbola tsy nandray anao Jesosy malalo mbola tsy mahatsapa an'izany fahatsaranao izany Jesosy dia androany izay Jesosy tena mangataka ny fanenao masina tena hoe hikasika an'izy ireo anao Jesosy dia tena hoe ianao koa Jesosy ny tena hoe hamangy an'izy ireo hahatrapahan'izy ireo izany hidiran'izy ireo amin'izany tonjopily izany satria izay ny Jesosy dia tena mahatsapa ny amaminy izany dia izany Jesosy ny angatanay koa amin'ireo rehetra izay mihaino teto tonga teto androany Jesosy malalo ka mbola tsy nandray anao mbola tsy resy lahatra Jesosy ianao any miasa mangina ao anatin'izy ireo tsirairay avy mba handray anao koa izy ireo mba hitan'izany fahatsaranao izany izy ireo Jesosy izay tsirairay avy reto koa Jesosy efa mahatsapa sy miboaka an'izany amaminao ny fiarahana aminao izany dia tena hoe tahirizo foana izay Jesosy tahirizo aminao foana izay Jesosy tena hoe aiza vela hiala aminay intsony izany fitsaharana ty anatinay izany aiza vela hiala aminay intsony izany hoe fahasambarana izany Jesosy satria fantatray fa tena tsara ny devoly dia manao fomba rehetra tokoa dia vola analana ny tandraty anatinay fa androany izay Jesosy tena mangataka aminao hoe ampitery mandrakariva eo anatinay izay izany fitiavana anao izany ampitery mandrakariva anatinay izany hoe izany fankamamina miaraka aminao izany dia aiza velanao hiala eo anatrehanao izay Jesosy malalo aoka ny fanatrehanao ny ho anaraka anay tsirairay avy mandrakizay Jesosy makasitraka Jesosy raha mbola afaka nanandratra izany vavaka izany teto anatrehanao nitoerany laza ny voninahitra dia ho anao rery any Alleluia amen. Alleluia, misaotra betsaka n'izy mirahavavy
izay mitondra antsika tanatin'izay bavaka mambe zay rahavavy Lovely sy ranavavy Suzelle. Jesosy amaly fitenareo miravavy dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Andao antsika rehetra maraparana ny fotoantsika dia andao ataontsika ty hira ty hanao hira anankiray tsika izay hiran'ny Jonathan natao tamin'ny batisan'ny Jonathan izy ty. Alleluia. Fa irahantsika rehetra tao anatin'ny groupe izay maharesy izy ireo izay manaraka rehetra anatin'ny Zoom moka. Ity hira ity no hamaranantsika ny fotoana androany dia manome fotoananareo tapitra ny toroteny tapitra ny fotoam-bavaka misaotra anareo tonga niaraka taminay teto nahatratra ny farany. Raha mbola soga amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo velona soamatsara tsika dia amin'ny latsinainy amin'ny sivy sasany alina indray tsika eona atao anatin'izao fandarantsika bavaka fiambenana izay tanterahantsika isaky ny latsinainy hatramin'ny zoma sy izao fotoam-bavaka sabata iranao amin'ny akiradio zao. Dia tahiny tompo dorera tsika manome fotoananareo amin'ny alatsinainy andao tsika araka amin'ny groupe izay maharesy anao an'ity hira izay hira tamin'ny batisan'ny rahalahy Jonathan izay mankalaza ny 5 taonan'ny batisany amin'ity andro aty. Maritatra ny farany Jonathan dia tahiny tompo tsika rehetra manoloka mamy atsika rehetrarehetra tahiny Jesosy. Saya liamnao ti quelle farà andiamo sa kumbande e tu lavti mi fa sarana vuoi vara now raziono mamu manangir la sisma kat nanti kitir para itafti am now am baye la Farana itafti am now te ita kuni funai Fena te fakina rambate amila itera magai kinao Ufena waita tinyate ifulai Awa tikerecha tutu Akai Kasiwalala ukiwatiam infana Alina Suzella Ufayangiriti Temawanyangano Wotosina Amarisike Ameyawarano Hallelujah. Faratina your mouth is so smart. Avelao, I wanna to know when I'm alone. Tisha sakanati vokan lakanara. Dinamo Ferrari tufti. Oh, I'm buying it now. Ferrari tufti. I'm not. But they eat a kuni funny night. I'm healing better than I can now. Fail away to see your thing if I But I know. Cause you are finding the things you can't, you know, fool, I'm a risky. I'm the but I hear
Tsunami Fatima Find unity